masoandro be lohatana Kristy ka tsy mifidy olo-kasoavina. Miaratsika retina hira fidirana andeseho alohan'Andriamanitra jereo amin'ny asina roa amin'ny efapolo aozaly. Niftiavan'Andriamanitra ray ary ny fiombonanao amin'ny fanahy masina. Miarakabatsika miarakaby ary amin'ity androandroany ity araky ny voateny teo fampiarahabatsika tratran'ny taona ary fampirasoa fa indrindra alokatra ny fahafolo taona ny ACUA. Dia natriketo ray aman-dreny solotenan'ny diocèse solotenan'ny VTKDA sy ray aman-dreny izay anisany angady sy vina ahitana ny ACU. Ao ambadika ao i mon-père Jean-Louis izay vice aumônier ny VTKDA dia avitsika. Eto tsy joina amintsika intsony fa eto Père Christophe izay aumônier anisany karakara sy nampiroborobo ny ACU. Ny technicienne opera tsika efa fantatsika ihany koa fa efa nifanerasera tamintsika tetỳ sady tompony andraikitra ny ada izy no amin'ny serasera moa zany. Votiana Tsamengaloha atiny solotenan'ny évêque mon père vicaire général dia isorana manokana ny évêque satria ny raha ny évêque ety izy mba hiaraka amintsika indrindraindrindra alokatra n'izany tanjobily mahafinaritra tanjobily lehibe izany dia miteka mafy be tsika ho an'ny père vicaire général solotenan'ny évêque. Fa fantatsika moa ny anarany fa Père Frédéric ao ary dia omenanao moa Père vicaire général ny fitariana amin'izao fankalazana zao. Saotrany mon père Rivo nanao ny fampahalalana sy ny teny fampidirana ao anatin'izao sorona masina imonatsika eto izao. Hafaliana ho ahy ihany koa ny miaraka voalohany aminareo mankalaza ny sorona masina androany ary indrindra fety lehibe fanokafana ny fahafolo taona no iombonantsika dia faly ihany koa miaraka aminareo ary miarahaba nareo sahady hiditra ao anatin'izay tanjobily fahafolo taona izay. Lalana atao hoe fohifohy lavalava ny diavy natao anatin'izay folo taona izay, promotion maromaro no efa nifandimby fa isika izao no tratran'izany fahafolo taona izany dia arahabaina indrindra ary mirahasoanareo mandritra ny taom-paharazana manontolo. Hamba ho tiavin'Andriamanitra izao. Dia arabaina ihany koa fa teny tamin'ny herinandro ity ny hoe nahazo université fa tsy ho institut intsony ny eto Moronimalia dia hoe anisan'ny zava-dehibe ihany koa izay dia arabaina indrindra.
mandravaka ary Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra sy manakitzaio tamintany araka ny sitrakao ny asa ataonay mba homendrika vita asa soa betsaka izahay amin'ny anaran'ny zanako malalanao fa izy Andriamanitra velona sy manjaka miaraka aminao fanay masina amin'ny taona rehetra mandrakizay. Mifankambaraka ny tany Zabulona sy ny tany Naftali no anehoan'ny andron'ny farany voninahitra, ny lalan'ny ranomasina, ny tany andafin'ny Jordana ary ny faritanin'ny firenena. Ny vahoaka nandeha tamin'ny Espita nahita mazava lehibe ary ireo monina tany amin'ny tany aliko ny fahafatesana na mirapiratany fahazavana. Ny tombony vahoakanao ianao ary nataonao lehibe ny hafaliana ka mifaly eo anatrehanao toy ny fifaliana raha fararano izy, toy ny fiombinan-kafaliana raha mizarababo. Satria ny jiokana navesatra azy, ny tsoraka azy ho ankapoana ny lamosina, ny teany mpitoraka azy dia samy mitatanao ny tany andro izany amin'ny Vakiteny masina faharoa taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto tombo voalohany. Aoka iray teny daholo ianareo ka tsisy fisarahana ao aminareo. Ry kristianina havana, mihanta aminareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika mba hiray teny daholo ianareo ka tsy hisy fisarahana eo aminareo fa ho tafakambana tsara amin'ny piraisa-tsaina sy hevitra avokoa ianareo. Reto tamin-dry Chloé ny aminareo fa hoe misy fifandirana ao aminareo, izany hoe ny sasany aminareo manao hoe izaho ho an'i Paoly, ny sasany kosa manao hoe izaho ho an'i Apollo, na izaho ho an'i Sefasy. Voazarazara va i Kristy ary Paoly va no voafantsika tamin'ny hazo fijaliana ho anareo sa tamin'ny anaran'i Paoly no natao batemy ianareo? Tsy nihanao batemy no nanirahan'i Kristy ahy fa nitory ny evanjely, tsy tamin'ny lahiteny kanto anefa fandrao foanan'izany ny hazo fijalian'i Kristy. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Nitony ny fanjakan'Andriamanitra i Jesosy ary nanasitrana ny aretina sy ny rofo rehetra tamin'ny olona.
antsika mianakavy any ny tompo. Evanjely masina de Jesosy Kristy araka ny soratany masinday Mateo. Ao amin'ny Mateo toko 4. Tamin'izany andro zany no nireny Jesosy fa natao an-tranomaizina izoany dia lasa izy nakany Galilea ka no niala tao Nazareta dia tonga tao Kafarnaum, tanàna amoron-dranomasina ao amin'ny sisin-tanin'ny Zabulona sy Neftali ka noho natao. Ao tanteraka ny teny nolazainy Isaia mpaminany hoe ny tanin'ny Zabulona sy ny tanin'ny Neftali ny lalana ao amoron-dranomasina any andafiny Jordany ny Galilean Gentile, ny olona izay mitoetra tao amin'ny maizina dia nahita ny fahazavana lehibe, ary ireo izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana no nipisahany mazava. Hatramin'izay dia nanomboka ny toroteny Jesosy ka nanao hoe mibebay ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ary raha nisangasangana teny amoron'ny ranomasiny Galilea Jesosy dia nahita olona amin'ny rahalahy dia i Simona ilay atao hoe Pierre sy Andre rahalahy. Nanarato tao amin'ny ranomasina fa mpanarato izy ireo. Dia hoe izy taminy avia anaraka ahy fa ataoko mpanaratona ianareo. Dia nandao niarato niaraka tamin'izay izy ireo ka nanaraka azy. Dia mbola nandroso ihany izy ka nahita olona amin'ny rahalahy hafa koa. Dia Jakoba zanaky Zebede sy Joany rahalahiny izay teo asambo niaraka tamin'ny Zebede ray nanamboatra ny haratony, ary nasony izy mirahalahy. Nandao niaratony sy ny ray niaraka tamin'izay izy ireo ka nanaraka azy. Ary Jesosy nitety any Galilea manontolo, nampianatra tao amin'ny sinagoga ny olona sy nitory ny evanjely ny fanjakan'Andriamanitra, ary nanasitrana ny aretina sy ny rofy rehetra tamin'ny olona. Izany ary kankalazaosika ny tenin'ny Tompo. Dia mamelona ny fiarahavantsika amin'izao andro lehibe izay anokafantsika ny 7 taona nyty aumônerie katolika universitaire eto Ambositra ity. Amin'izao alahady 7 tsotra mandavataona taona izao no lazain'ny mpanentana teny am-boalohany hoe ny lohahevitra anentanan'ny eglizy antsika miainga amin'ny tenin'Andriamanitra dia ny hoe masoandro be lohataona i Kristy ka tsy mifidy olo-kosoavina. Ny masoandro rehefa miposaka dia tsy mifidy toerana hazavaina, tsy mifidy toerana hafanaina fa izay tratrany dia mahazo. Tahakan'izany ny fitiavan'i Kristy, ary ny anehoanan'izany androany eto dia i Kristy eo am-panombohana ny asana ny rahandray azy, eo am-panombohana ny mission, fitoriana ny vaovao mahafaly, fitoriana ny fanjakan'Andriamanitra. Dia asehony Jesosy Kristy sahady izay hoe tsy fifidianana tavan'olona na fifidiana toerana, fa ny rehetra natao ahazo ny fahasoavana avy amin'ny Kristy. Raha ny teboka voalohany fampizarantsika ary dia izay hoe i Kristy manazava tahaka ny masoandro be lohataona. Na ny vakiteny voalohany amin'ny bokin'i Isaia mpaminany na ny evanjely amin'ny tapany voalohany dia manambara an'io hoe ny vahoaka nandeha tao anatin'ny Ezipito ny posahany mazava. Zay ny lohahevitra voalohany fampizaranako amintsika eto. Manamafy an'izay fahatanterahany voalazan'i Isaia mpaminany izay ny fanombohan'i Jesosy Kristy ny fitoriana ny vaovao mahafaly. Raha nandeha hitory ny vaovao mahafaly izy, tsy tonga dia tany amin'ireny vohitra hoe tany Jerosalema, fa tany amin'ny sisin-tanin'ny Jody izay mampisaraka amin'ny Jentily. Ary amin'ny mahasistiany azy zay any Kafarnaoma moa ny voalaza teo dia voatonona ny anara-toerana anankiroa i Zabulona sy Neftali izay voalaza amin'ny bokin'i Isaia mpaminany. Sisy tany izay lazain'ny mpandinika ny soratra masina hoe efa somary lasalasa lavitra amin'ny fanosoana
satria eo ny fifanakalozana ara-barotra amin'ny firenena manodidina mifanakaiky dia toerana be olona zany izy io any amin'ny hoe Galiléan Gentile zaina aty be olona fa ifanerasarany jody amin'ny tsipiny amin'ny païen zay no lazana azy hoe Galiléan Gentile ka amin'ny mahazay fifaneraserana azy amin'ny Gentile zay dia hoe toerana mety isiany tsy finoanan'Andriamanitra isian'ny halatra isan-karazany satria matoa misy ny fanosoana sy ny sisa ny hamaroan'ny olona dia be ny zavatra tsy dia araka ny tokony ho izy ary ny anara-toerana hoe Kafarnaoma aza taty fara moa dia ilazana an'ilay hoe korotana fisavorotahana sy firindrany-javatra zay no hevitra ao ambadiky n'ilay hoe Kafarnaoma rehefa ty afara eo amin'izay mba Kafarnaoma koa ato zany ny dikan'izay dia hoe mikirotana ato raha misy miteny an'izay Kafarnaoma fikorotanana dia ao anatin'io indrindra no nahatongavan'i Jesosy voalohany tsy zavatra milamina tanteraka hoe tonga dia namatana zavatra araka ny tokony ho izy fa io atao hoe fikorotanana ao anatin'ny Galiléan Gentile olona mifangaro cosmopolite hoy ny filaza azy amin'ny teny vazaha ao nahatongavan'i Jesosy ary eo izy nanomboka ny fitoriana natao izay manambara n'ilay lohahevitra teo tsy mifidy olo-kosoavana i Jesosy ka nasehony sahady zay raha mbola teo am-panombohana ny fitoriana ny vaovao mahafaly izy ka ny fandraisana an Jesosy Kristy zany ho antsika raha mpiarana zay dia hoe fandraisana azy ho toy ny fahazavana mitsinjo avy any ambony Jesosy Kristy ilay tenin'Andriamanitra fahazavana avy any ambony manilo ny olona rehetra ka tsy manavaka tsy mifidina iza na izy isika zao eto amin'ny ACU olona avy amin'ny toerana samihafa avy amin'ny faritany samihafa no mifangaro eto tsy manavaka n'iza na izy Andriamanitra tsy manavaka i Jesosy Kristy raisiny ary mandray ny fahasoavana avy aminy ny olona rehetra rehefa vonona ny anatin'azy ka ny fandraisantsika ny Kristy dia fisokafana aminy ilay fahazavana manilo an'izao rehetra zao zay no atao hoe fandraisantsika ny Jesosy Kristy izy ilay tenin'Andriamanitra alahadin'ny tenin'Andriamanitra moa androany ka rehefa mandray ny Kristy isika i Kristy no ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo mandray azy mitony fahazavana manilo ny fiainantsika izay ny tena fiainantsika nyty hoe alahadin'ny tenin'Andriamanitra ity i Kristy tonga eo amintsika dia manaiky ny ho azavainy sika ka manaiky ho esoriny amin'ireo endrika haizina isan-karazany endrika haizina ataoko fahafantasika ny mety atao hoe dikany hoe tany maizina raha amin'ny fiainantsika ny tany maizina dia izay mbola tsy nandray ny Kristy izay mbola tsy nahaino an'Andriamanitra fa azo lazaina hoe olona mbola ao anatin'ny ezina ihany koa ny olona mijanona ao amin'ny fivavahan-drazana ny olona mijanona amin'ny filalaovana ody mahery ny olona mijanona ao anatin'ny kolikoly sy ny zavatra tahaka an'izany isan-karazany mijanona ao anatin'ny ezina ka ny olona mandray ny Kristy dia olona volona handray azy fahazavana dia izy ilay tenin'Andriamanitra manazavatsika teboka faharoa dia amin'ity hoe tsy mifidy olo-kosoavana i Kristy masoandro be lohatao amin'ny alalan'ny fidianany an'ireo mpianana any Kafarnaoma moa amin'ny sisin'ny ranomasina hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra teo amin'iny izy no nifidy an'ireo mpianany voalohany nifidy an'ireo 12 lahy ka rehefa nifidy ny 12 lahy izy tsy hoe olona manam-pahaizana be manahoana no fidiny tsy olona tandray ny vohitra hoe tany Jerosalema fa olona ny ambany vohitra olona mpanarato no fidiny olona mpamory hetra no fidiny olona zeloty mpanao politika no fidiny misy karazany maro hafa ihany koa tsy nanavaka i Jesosy Kristy fa noraisiny teo anivon'ny asany andavanandro ireo 12 lahy ireo teo anivon'ny asa ikatroany velomany ikatsany an'izay atao hoe
fivelomana andavanandro zay. Ao anatin'izay Jesosy Kristy no miantso ho mpanaradia azy, miantso olona hiara-hiaina aminy sy horahiny rehefa avy eo. Tsy nifidy Jesosy ary tsy nanavaka. Tsy nanavaka moa zany fa izy nifidy an'ireo olona reo, fa tsy nanavaka izy rehefa mifidy. Ka tahaka an'izay ihany koa isika, antsoiny Jesosy Kristy amin'ny maha izy azy atsika tsirairay avy. Antsony eo amin'ny sehatr'asa ikatroasika tsirairay avy. Mpianatra ianao, antsony Jesosy Kristy ihany koa. Fa mpianatra ianao, antsony Jesosy Kristy. Tsy sanatria hoe antsony hiala amin'ny asa na hiala amin'ny fanaonao hivelomanao andavanandro. Zay manko ny amin'ny antsony ny apôstôly dia hoe nandao ny arafiny avy hatrany izy. Fa ho antsika tsy ho raisina arabaky teny tahaka an'izay hoe hiala amin'ny asa. Fa atao ny asa toy izy antsika ny asa fa hoe misy zavatra mety mahazatra, misy zavatra mety mahatamana anao ao anatin'izay sehatra ataonao zay. Fa miala amin'izay ianao mba hanome fotoana bebe koa ny Jesosy Kristy, hanome fotoana bebe koa ny fiarah-miaina aminy sy amin'izay anirahany ianao, amin'izay ilany ianao. Zay ny zavatra tadiavina amin'ity hoe antson'Andriamanitra ho amintsika ankehitriny ity. Ho mpiara-miasa amin'ny Jesosy Kristy tsy hoe mandao ny asa andavanandro. Ao anatin'ny asa andavanandro ianao no antsoiny, fa antsoiny ho vavolombelona, ho mpitoron'ny vaovao mahafaly, ho mpanazava ny hafa ihany koa ao anatin'io sehatr'asa ikatrohanao io. Ao anatin'io sehatr'asa ikatrohanao io. Dia mahaiza mandray ny antson'i Jesosy Kristy ary hoe izafy ihany koa antsony. Tsy mifidy izy. Ary raha mifidy Jesosy tsy mifidy olona ravorary, fa olona mbola ao anatin'ny mety hoe fahantrana, ao anatin'ny habadoana azy. Tsy dia amin'ny fahalalana manakory mahakasika ny tenin'Andriamanitra na hoe olona mivelatra be dia be amin'ny fahalalana ireto olona ireto nantsony Jesosy Kristy anatsony. Vao mainka moa fa isika atao hoe efa aty amin'ny université, olona mba efa mivelatra kokoa amin'izay ara-tsaina izay amin'ny fikaroana. Vao mainka io ilain'i Jesosy, ilain'Andriamanitra ampiasainao hitoriana ny vaovao mahafaly ny fanjakan'Andriamanitra ihany koa. Ilainy ianao ary antsony ianao. Meteza hanaraka an'i Jesosy Kristy ary handao an'izay zavatra mety mahazatra andavanandro. Ny teboka fahatelo dia ny antso ataon'ny Masinday Paoly ao amin'ny vakiteny faharoa. Miantso ho an'ny fiombonana i Masinday Paoly. Miantso amin'ny fiombonana satria atao Korinto nisy fisarasarahana. Inona ny antony fisarasarahana? Ny fijerenan'ny olona mpitarika. Izaho an'i Paoly, izaho any Apollo. Zany hoe fijerena olona no lasa mampisaraka ny kristianina eto. Dia manitsy an'izay toe-tsaina izay i Paoly no miantso an'ny fiombonana. Rehefa manaradia an'i Jesosy Kristy, i Kristy tsy mba nanava, araka ny lohahevitra antsika hoe masoandro be loha ataony i Kristy ka tsy mifidy olo-kosoavina. Ka izay miaraka amin'ny Kristy ihany koa tokony olona miombona fa tsy ny tsarasara. Helatra ho an'ny mpianatry Kristy, indrindra ho fijoroana ho vavolombelona ny fisarasarahana. Fa nefa ny antony fisarasarahana matetika dia zavatra tsy dia manahona loatra. Zavatra tsy dia manahona loatra. Indraindray ny olona ny jerena, ny olona mpitarika, dia ino no mampisaraka. Asa fa matetika ny fikambanana masina, rehefa misy olona mahasarasarika azy dia miroborobo ny fikambanana masina anankiray. Rehefa lasy ny olona iny mifindra toerana, olona hafa ny mandimby dia misy fotoana mety hoe matimaty satria mety mbola tsy dia azo tsara ilay fomba fitariana tahaka an'izany. Dia mihoatra n'ireny indraindray no atao hoe mampasasosaso an'ilay endriky ny fandraisana ny vaovao mahafaly, satria mijery olona isika fa tsy mijery an'i Kristy, tsy mijery an'ilay arahandia. Dia izay no ataon'ny Masinday Paoly eto hoe moa i Kristy ve azo zaraina, azo saratsarana tsia. Rehefa manaraka an'i Kristy na iza mpitarika eo dia mivondrona mitambatra mandrakariva isika ary mampiroborobo an'izay asa-pinoana izay mandrakariva. Dia mampahatsiaro antsika moa izay an'ity alahady androany
izay amaranana ny herinandro ivavahana ho an'ny fiombonan'ny telo ity. Mampahatsiaro an'izay antso ho an'ny fiombonana izay. Ka mila manana toe-posy-pe-panahy vonona miombona isika, na amin'isika samysika atao anatin'ny eglizy, na amin'isika sy ireo fiombonana kristianina rahavavy ihany koa. Hanana an'izay toe-tsaina tia fiombonana izay. Dia ireo ary no ataoko hoe haintsika mandray an'ity lohahevitra ity. Masoandro be lohatao ny Kristia ka tsy mifidy olo-kosoavana. Samy efa nandray ny fahasoavana tamin'i Kristy isika. Ampiomboniny ao aminy, dia izay fiombonana amin'ny Kristy izay no mahiray atsika, ka ampiasao ary ny fahasoavana nomeny Kristy atsika. Efa nohazavain'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny isika, dia Kristy tenin'Andriamanitra tonga loko. Aza miverina any amin'ny aizina intsony, fa izay fahazavana izay no mampiombona antsika, dia ny fiombona antsika témoignage lehibe ary fijoroana vaovolombelona ho tahafin'ny hafa. Hahasarika ny hafa ihany koa hakao amintsika, hakao amin'ny eglizitsika, koa amin'Andriamanitra ho valan'andro tokana. Dia ho tonga apôstôly tahaka ny 12 lahy natsoin'i Jesosy Kristy koa isika, sady ho mpitondra fahazavana ho an'ny hafa rehefa nandray ny fahazavan'i Kristy, no ihany koa ho mpitondra mpiantso ho an'ny fiombonana, fa tsy ho mpampisaraka eo anivon'ny sehatra misy atsika tsirairay avy. Dia ho tanteraka antsika izay mahasoa amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Miezaka hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Mila misionera hitrandraka ny tany vao mandrakariva ny eglizy, koa mivavao ny eveka sy ny pretra mba omen'Andriamanitra finoana sy zotom-po ny apôstôly izy rehetra, ary mba ho maro ireo manaiky ny antsony tonga anatevindaharana azo koa. Mandray andraikitra ny fahasavam-bahoaka sy ny mpitondra fanjakana, mba ho azavain'i Kristy mandrakariva izy ka anasoa ny
karazan'ny olona rehetra. Mba izy vonina mandrakariva hanamaiva pahoriana azy ireny sy hitory ny fahazavan'i Kristy hanazava azy. Hitondra ny hafatra soan'ny evanjely hafeno ny hasambarany. Ary atolotra ianao ity fanokafana fankalazana ity ka mangataka izahay mba anamasina sy hita izany ianao ary arotsy aminay ny fanahinao masina mba ampiray sy taridalina anay. Ampio izahay ho tanora velom-pinoana sy vavolombelon'ny fitiavanao. Ray masina mianta aminao izahay. Cristiano
Hividianana apôstôly ary ampio izay afo izay tena tokony ilaozana ahatonga anay ho mpanarato-olona eo anivony izay tianao anirana anay fa ianao belona sy manjaka manakisay mandraky izay.
ho afaka mandrakariva amin'ny fahotana no ilamina tsy azo teriterina toinona na toinona eto kiandrasana ny asambarana nampanatenainao sy ny fiarian'i Jesosy Kristy mpamonjy anay. Ianao nilaza tamin'ny apôstôly ianao hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako nomeko anareo ho aza ny fotanainjerena fanotonoan'ny eklezinao ka hositraka eny fiadanana sy mpirazaraka ny sitraponao bainao velona sy manjaka amin'ny taona mandrakizay. Ombatsika mianakavy mandrakariva ny fiadana ny tompo. Manokatra ny tanjobily fahafolo izay nijoro mpiasa ity sika hafaliana no manenitra ny fotsika ary izany no anentana sika ifandraitanana fa haleo hoe vonona ifampitatana sika masiteny fampitia ary afanasa izany fampahasoavana izany Andriamatoa Direktera Jeneralny STA
ry Masera sy ry Josy, ianareo miaramila sy Sidi, ianareo ray aman-dreny Ajaina, tanora, tompolasy tompovavy. Voalohany indrindra dia isaorantsika Andriamanitra izay mitantana sy mimina antsika mianakavy ka nahafahantsika nahazo ny androandroany izay taonao fitiaram-bana nataka ny taonao vaovao ato amin'ny aumônerie. Indrindra ny fanokafana ny ivon'ny fankalazana ny 10 taona ny joroan'ny Asidi tato amin'ny diosesy Ambositra. Mialatsinda atao ka mandray fitendrena manjabedia zavatra satria zaza manaraka izay tonga tsy miarahaba eo andrina aman'ity aman'ireny ka tsy ho afaka vava ohatrany ketsana ho sorisoritako ohatrany volo no hitondrako ny teny fiarabana ho antsika kristianina rehetrarehetra tsy fitiavana izay tonga miara-miombavaka tamin'ity androany ity fa ataoko mangovolo takatra indray mipoka dia any akatoko ka ho marika an'izay fiarabana antsika rehetrarehetra izay sady ho fampiarabana tratry ny taona 20 sy 20 dia miara-miteka mafimafy isika. Manarak'izay dia misaotra ny vicaire général izay solontenan'ny évêque Ray Malala tonga nitarika ny sorona masina ho an'ny ase teto androany. Dia misaotra anareo pritra avy ao amin'ny BTKDA izay tonga niara-miombavaka sy niaraka nanolotra ny lamesa ao amin'ity androandroany ity. Io ihany koa ianareo pritra mirahalahy Père Christophe izay Père aumônier anisany hoe vinahitana sy angatina nanana tamin'ny fanajoroana ny ACI teo anivon'ny national. Dia ao i Père Tsiki Marcel izay pritra namana tsy mahafoy ny aumônerie catholique universitaire antsoina Arnia dia tonga antsoina Toanto dia tonga. Ny Burkina Tsamaingy aloha dia isaorantsika i directeur général ny STA izay atao hoe tompona ndraika voalohany amin'ity fampianarana eto anivon'ny Institut supérieur de technologie ny STA Ambositra ity satria dia manampy amin'ny rehetrarehetra ianao indrindra ny fanomezana ny toerana, fanomezana ny efitrano izay anatanterahana ny lamesa isaky ny alahady. Eo koa ny fanomezana ny fitaovana izay ampiasana mandritra ny fety mandritra ny fety fiarabana tratry ny taona ity. Dia mirary soanao hatrany satria dia mbola eo ny fankalazana ny 10 taona izay anisany hoe dingana lehibe indrindra izay homanin'ny aumônerie dia matoky izahay fa eo ihany ianao hiara-hiasa amin'ny fanolorana ny fitaovana sy indrindra ny atao hoe toerana ity amin'ny STA ity. Dia ampitahoany amin'ny évêque Ray Malala ny hafatra vicaire général fa dia faly dia faly tokoa anay satria dia ny solotena ny évêque tonga nanatrika izao fanokafana ny fankalazana ny 10 taona izao sy ny fitiaram-bana tratry ny taona ho an'ny aumônerie. Dia ao koa i Père Jean-Louis ampitahoany amin'ny Père aumônier any ny fisaorana avy ety amin'ny aumônerie catholique universitaire satria dia faly dia faly tokoa anay satria notrononareo Père solotena rehetra avy ao anivon'ny diocèse. Ho mariky ny izay fisaorana izay sady fampiarabana tratry ny taona 20 sy 20 dia misy ny atao hoe solom-body akoho sady mariky ny fisaorana kely dia kely le izy fa tsy mendrika ny atolotra fa mendrika ny mpanolotra dia tantely tapabady dia fo manolotra ny mameno azy sady misaotra anareo rehetrarehetra.
Sa ataoko lava angamba ny resaka fa ny andro manomboka amin'ny atoandro moa mbola maro koa no handray fitenenana ao aorianan'izao fandraisam-pitenenana ataonay toy izao. Fa ny amaranako azy dia araky ny teny teo hoe fifiarahabana tratrin'ny taona ho an'ny amoniriny androandroany dia hoatika efa araky ny filazana natao hatramin'izay dia misy ny fiaraha-misakafo sy fiaraha-mikorana aorianany izao lamesa izao anatin'ny fanasana any moa efa misy ny fandaharam-potoana ka dia anasanay anareo sahady mba ho tonga hiara-mikorana hiara-misakafo hifampizara hafaliana amin'ny kristianina rehetrarehetra eto amin'ny aorian'ny sorona masina araky ny ora efa napitaka. Inona moa tiana ho tenenina fa
nitsangana eo amin'ny enina ambin'ny folo taona zany zay a nitsangana ny sekoly dia tsy nitsara voatra zany ny statut ka nitsangana teo amin'ny enina taona izy zany nitsangana ny aumônier catholique universitaire satria feno folo taona ny aumôniery dia inofa miara-mivoatra miaraka amin'ny sekoly ihany koa zany ny fivoarany aumônier catholique izy ary tena efa tsapako zany ny fivoarana sy ny fihatsarana ato anatiny aumônier catholique ka dia zay mahafaly ny miara-mivoatra ihany koa zany am'zao fotoana ny fiarahamonina ity amin'ny zao tsy nataonareo sofina manolotsy tany amin'ny fitozanany jersey amin'ny monseigneur Ray Manala zay negatsika révérend père aumônier adjoint ao amin'ny VTKDA eo ihany koa mon père aumônier teo aloha solitenany izy mirahalazy satria peranjaka moa miampita-dranomasina izy ny tena ngady nananana zay nahitana tany voalohany namorona n'izao aseu izao eo ihany koa moperatika zay solitenany serasera solitenany radio maria solitenany ada ao i masera sokiapanahy ao ihany koa ny président VTKDA tsikaritra tonga dia mba mitsakana kely anao président ho hitan'olona fa ao misy lekisy izay président VTKDA sorana mifatongava monsieur le DG zay ataoko hoe volana itenitafo amin'ity amin'izay sambany maniaraka taminareo tetia amin'ny ACI dia ny jorona ema dia amin'ny alalan'ny fivondrona tanora katolika ato diocèse d'Ambositra zay hoe VTKDA dia mampimanana ny amin'ny ao anatin'izay avy dia mahakasika n'izay indrindra no ivorakoema miaraka amin'ny présidentny VTKDA moa tokasoa président pastotery zany no président tanora rehetra ato amin'ny diocèse d'Ambositra dia ao anatin'izay dia zavatra vitsivitsy tsotsotra no ampitaina nefa hafatra mafonja ho antsika tsirairay avy ry tanora malalo tadidinareo sy vocabulaire zay e dia ao anatin'izay tsika no hoe alohan'ny zavaniafaka dia hoe miarahabatsika aloha nahazo an'izay statut maha-université atsika izay azo lazay zany hoe sangambatony fahafolo taonany ACI ny fiovan'ny université satsy zany zay zay ataoko izay gavany anisan'ny sangambato lehibe zany zay fa amin'Andriamanitra tsy misy senasena fa efa nalafitr'Andriamanitra hoe amin'ny fahafolo taonany ACI dia atao université izy asitsika tena koa samy rahatasehanaareo zany hoe miompona marakariva amin'ny organisation diocèse satria mitolika aminareo tanora manokana fanao hoe validimy-valopolo isan-jato miesy zany zao dia tanora avokoa ianareo zany dia tanora ny diocèse d'Ambositra eto amin'ny ACI marina fa bedibe ny ary amin'ny lavalintany misy ary amin'ny Toliara misy ary amin'ny Ego misy ary Tanarivo sy ny sisa fa rehefa eto amin'ny ACI zany miopona amin'ny aumônier catholique universitaire eto amin'ny ACI sika dia ako anatin'ny diocèse d'Ambositra noho izany dia tanora ny diocèse d'Ambositra miopona amin'ny tanora ny diocèse d'Ambositra isika ka ny hafaka voalohany dia hoe aoka mba hampitona bebe kokoa ny fifandraisanareo tanora ny ACI
amin'ny diocèse. Ianareo zany manana président tanora, misy zany zay tsy misy misy bloqué zany mba mandrafitra hoe iza no président, iza no vice, iza no any satria mitovy amin'ny paroisse moa zany ao mitovy amin'ny paroisse, mitovy amin'ny district dia rehefa misy ny atelier amin'ny diocèse disorna fa misy tenareo makeny amin'ny foyer rehefa misy ny atelier. Dikan'izay zany mila hakekezina kokoa ny fiombonanareo amin'ny diocèse satria tahakan'izay koa eto amin'ny egnama zany reo koa dia omonenito misy tanora be lehibe koa miomona amin'ny diocèse ihany koa. Dia izay zany no mahatahana aminareo hoe aohenareo tsy hialagalana amin'ny hoe fampandehanana ny fiainan-tanora amin'ny diocèse. Misy ny organisation diocèse, mety misy ny taovaovao tanora nareo zany ety amin'ny asimo manao zay atoany fa miaraka amin'ny asimo manontolo tsy tanora ihany fa misy ankizy mandiniky koa io. Misy ny safakazo tanora tokony manilita tsikelikely amin'ny zavatra zay koa zany. Misy ny GMJ dia voalaza teo zany zay zavatra zay ka noho zany dia aoka mba horatase bebe kokoa amin'ny diocèse sika eto amin'ny ACI. Handeha zany zao ny fambolekazo any amin'ny ramax amin'ny alahady amin'ny sabotsy 8 févroary. Ny ACI mahazo fanasana manokana vakiny plaza filazana teo dia noho zany manatena zany zahay fa tanonany ACI ny ACI ka no afahanao peaoe zany fa ianareo ato amin'ny ACI ato amin'ny homoni universitaire catholique universitaire eto ambositra dia omena tompony manokana ao amin'ny fanalina pahaizana eo fianarana tanareo eny université fa hampina manokana ianareo amin'ny fanalina bebe kokoa. Dia misokatra ho antsika zany ny foyer de jeunes Victoire Somanarivo eo amin'ny mpainasika tamin'ny angafatsika tamin'ny novembre eo zany misy bibliothèque ngeda be mety tsy tena ngeda manakoma fa tsara be. Dia misy karazana boky be dia be zany ao mety manampy amin'ny filièrenareo. Misy mathématique ao, misy tsy mathématique ao, zany hoe filière hafa mety manampy anareo ka misokatra ho anareo zany ary ho anareo indrindra nanaovana an'io bibliothèque io zany ka noho zany dia manentana anareo mampirisika anareo mba handeha hoainy hamaky boky fa eo misy fandaharam-potoana dia manampinay hoe amin'ny fotoana manakory no tokony makeo. Fa teneniko anareo fa izany mpianatra ny université sy mamaky boky zany dia ataoko hoe maivana dia maivana fahaiza sasy zany mpianatra classe mpianatra ny université sy mamaky boky dia maivana ny fahaizana fa raha ny mpianatra ny université hoe tia mamaky boky misy bagage lehibe. Baka fa tsika matetika ny teknolojia dia efa mi-android dia magnino moa mety connecte dia mitapy amin'ny google dia miboky ao ny zavatra rehetra tsara iny fa tsy ampy ary tsy voatery fiabina daholo ny zavatra ao anatin'igny omen'ny google iny satria sao karazana ora reny manoratra ao aby fa ny boky tompo anisan'ny fitaovana tsara indrindra ho an'ny mpianatry ny université. Agny moa zany tampianatra tagny amin'ny ekivana université koa ny anarana tagny amin'ny séminaire fa io boky io zany anisan'ny tena takiry mpampianatra rehefa manao boky amin'ny licence dia hoe aizany boky makiky teo aby dia anisan'ny mampavesadanja ny diplôme sy fahaizanao zany na ny mention menanao ilay fahavesaka ny boky sy ny boky vakilanao. Ka noho izany dia misokatra ho anareo tanora ilibetika amin'ny université zany indrindra tsika atao amin'ny ACI ny foyer de jeunes ho an'ny vakiboky fa anareo hoe mbola tsy mahatsapa ny tsirony amin'izao fotoana izao fa tsy tanana tsikelikely hoe prizany koa le mamaky boky ary io mamaky boky elaelatra manakarivo. Ka noho izany dia entanina zany sika atao fa misy mpandrindra hoe eo président dia mandrindra ny falaminana hoe ao anasehoana ny fomba hanakarana zay. Misao dia belehibe amin'ny DG ihany koa nanomela hoe ho fanetanana ny tanora eto amin'ny université raha pisy amin'ny fananganasay io zany dia araoto ndraiky zany fa haiko mahita araoto fa taony zany tanora tsika sy be lehibe tanora katolika miasa ao amin'ny université fa tokony tanarana zay ao anatin'izao tanora ny ACI matinay zao hiavaka kokoa eny afaka mahazo ireo fa misy ny organisation any diocèse
satria mividy rehefa tanora ny paroasy na tanora avy amin'ny misy hoe tanora na université zany dia olona varam-pianarana zany, olona intelligent zany ka noho zany aoka ianareo mahiavaka mba maneho maha-université ianareo rehefa misy zavatra ilonantsika amin'ny diocèse tsy hoe université dia miantsika tokagazy sabosieny fa ny fahabetsehanareo, ny fiombonanareo, ny fandraisana ndraikanareo izay ny takina aoka se hoe izao izahay avy amin'ny aseri tsy hoe irehareny moa zany tsy hoe gesta moa zany tsy hoe idivina moa zany fa ilay fanehoana hoe izahay dia miombona, izahay dia mifankatia, izahay dia manaraka organisation ary izahay olona manam-pahaizana manam-pahalalana dia izay rehefa atao hoe dia mifanaraka amin'izay tsy ataon'ila hoe zany dia mampianatra ny université fa hoe mifanaraka amin'izay na ny zavatra ataonao na ny fandraisana andraikitranao na ny teny ataonao na ny zavatra rehetra atao dia mba sy hoe maha universitaire ny maha homonie katolika universitaire sika ny havaka farany dia izao ny GMJ tamatavy tsy miova ny daty ny GMJ araka ny daty officiel tsy miova ny daty ny GMJ na dia nisy somary anakely dia teo amin'ny daty fanjakana iny fa efa staty izao ka ny farany fisoratana aminy zany dia amin'ny farany volana avril dia mino aho fa ianareo ito amin'ny université ito amin'ny ACI afaka manao inscription manokana amin'ny anaranareo fa miompana aty amin'ny diocèse any rehefa avy eo ka noho izany dia efa mba inona moa soratsikekely ianarana fito any sarapisatra anarana fa afaka loatsikekely eo roany roany afaka ivolana hoe manana roany an'ilay dia ohatran'izay makany manapahona ny volana tsy lay kosa volana be kosa hoe izay hita fito any izay kosa mety mba any fa ny fampolitaonan'ny ACI hitonana ny teny voalohany ny sorana sy fankasitrahananao monsieur le DG amin'ny fandraisanao tsara sy ny fanomananao ny homonie katolika universitaire nolazainao teo ny toky omenao amin'izay mbola hatao fa hatram'izay nefa efa nanao ihany eo indrindra ny fanentana izay hatao miaraka amin'ny braon'ireo tanora raha piso mankasitraka be lehibe fa tery lehibe ho an'izy ireo miaraka amin'ny pera-homonie izay tokony menao teo zay sy izay efa ataonao sy ataonareo hanomanana ny homonie katolika universitaire dia mirahasoanao hanana ny fahasalamana tsany hoe lavitantanana sy fanapahana amin'tia toerana ity amafisiko ny teny natao pera Jean-Louis teo todika amin'ny reo tanora izay eto amin'ny ACI fa amin'ny fiombonana bebe koa ny diocèse fa takoe anisan'ny rasa mangaika lehibe anankiray ianareo eto dia mba ho hitataratra bebe koa efa hitanareo taloha hitatra amin'izay fa hoe hiamafy bebe koa ny fiombonana ny diocèse anisan'ny efa ahitana taratra an'izay ny jobilinareo moa dia miarakarana amin'ny jobiliny diocèse ty fa 16 taona nahatongavany finoana irany finoana teto Ambositra dia hita tamin'ny liturgia teo sy tamin'ny nataosika teo nisy rakitra ho amin'ny tsangamaton'ny diocèse saotra nareo amin'ny ezaka atao fa ino atao hoe erikerika mahatondradrano dia izay fandraisana tanana fandraisana ndraiky tataonareo zay efa zava-dehibe zany fa mafisina antrany iroso amin'ny jobily diocèse sika jobily fa-16 taona nahatongavany finoana dia manantena fa amin'ny fotoana io mba hisy fijoroanareo io ny ACI amin'izay fotoana kalazan'io jobily zay tena manaindraikitra ary maneho ny mahisy azy ihany koa amin'ny maharasa mangaika atao anatin'ny diocèse ny manaraka an'izay dia mitodika aminareo amin'ny fankalazana ny jobily fahatolo taona ity hosokafantsika moa izy androany dia ao anatin'izay fanokafana izay sika miomana hiditra amin'ny ivon'ny fankalazana zany hoe mbola tsy fankalazana zao ko fanokafana dia ao anatiny hanomana rehefa io ka ny afatra mitaina amintsika ary dia hoe rehefa mankalaza jobily zany eto anivon'ny fiangonantsika dia
misy zavatra koa farafahakeliny tsy maintsy jerevantsika. Voalohany dia hoe ny tsangam-bato ara-panahy. Inona ny tsangam-bato ara-panahy? Apetrakareo ho an'ity fahafolo taona ity. Mety ny fanomanana sakramenta izay. Misy ny sakramenta ny confirmation indrindra ho amin'ny fotoana ny fankalazana. Dia mba ho tsara homana ny tsangam-bato ara-panahy amin'ny alalan'ireo sakramenta ireo. Eo ihany koa mety fiomanam-panahy amin'ny alalana récollection sy ny fandaliana-pinoana isan-karazany. Tsy fantatro na efa misy ny teny fanevana hoe ny teny fanevana diocésiale no raisina ivelomana ao anatin'ny tanjobily fahafolo taona. Fa ianareo mahita azy efa misokatra dia hitanareo inona no atao. Fa ny diocèse moa dia hoe ho voninahitra ho an'ny raika ianareo raha mamoa be. Izany hoe izay rehetra ataosika dia hitakiana vokatra hatreny, vokatra mivaingana sy azo-tsapahitanana izay. Satria mankalaza jobily izany miroso makany amin'ny fahamatoran'ny finoana zany. Izay koa ny atao ACU folo taona efa ia makany amin'ny tsaratsara kokoa zany. Andrindra moa lazaina teo hoe eo amin'ny statut dia lasa université. Ka izay hoe hitakiana vokatra izay dia misy zavatra mivaingana ny vokatsy ny finoantsika aseho amin'ny asa, aseho amin'ny fandraisana raikitra, aseho amin'ny zavatra hita maso. Ka izay zany hoe izy ny tsangam-bato ara-panahy amin'ny alalan'ny sakramenta sy ny fankalazana atao fa tokony misy ihany koa ny tsangam-bato hita maso. Manana tsangam-bato hita maso zany. Dia izay ianareo mafitika azy hoe inona ny tsangam-bato hipetraka hahitana manakariva hoe tamin'ny taona 1920 dia nankalaza ny fahafolo taona ny ACU teto Aogositra. Zavatra tokony hita maso manakariva zany. Azonareo iarana miasa amina partenaire zany. Eo Robert Antoine zay mahay tsara amin'izany fiarah-miasa amin'ny na velana na itotoerana ihany koa dia mba mandinika sy mijery izay fantenena tao hoe mety hisy fijerena ny ara-pitaovana sy ny sisa fa ny hoe fanamariana ny zavatra tena mahita maso hoe io misy zavatra mipetraka eo manambara hoe nankalaza ny fahafolo taona ny ACU tamin'ity taona 1920 dia ireo zany tsangam-bato anankiroa tokony hitantaratra amin'izay fankalazana izao. Ka manaintana antsika mianakavy ateveno misy antsika izay tena mivondrona ato anatin'ity romoly katolika ity. Satria mety misy mbola zatra mandeha ny momiadanany, zatra mandeha ny katedrala, dia moa mety makany ihany amin'ny fotoana ilana azy fa hoe hatevenina ny eto toerana. Hatevenina ny eto toerana mba tena mijoro hatanjaka tsara ary isan'izay fiangonana zay ny tanora mianatsy. Dia mba ho tena fandraivaika tokoa ianareo amin'izao fanomanana ny herosoana amin'ny ivon'ny tsangam-bato, ivon'ny taonjobily fahafolo taona izao. Dia samia mahere zay hiditra ao anatin'izay. Ka eto ampamanana ny teny tsy ataoko lava fa amin'ny anaran'ny Monseigneur Fidelis Rakotonarivo évêque ny diocèse n'Aositra dia ambarako amin'ny fomba ofisialy fa misokatra ny taonjobily fahafolo izay ankalazainy taona. Dia ihany koa nanambarana fa efa voadinika niaraka tamin'ny Monseigneur ny daty ankalazana ny ivon'ny fahafolo taona dia amin'ny alahady fahatelo ny volana May zany no tapaka ny Monseigneur anaovana dia ato anatin'ny fotoana zany sika miomana amin'ireo tsangam-bato roa reo ny tsangam-bato ara-panahy fa manana tsara ny sakramenta ary ny tsangam-bato hita maso dia izay ahitana taratra izay hoe mankalaza ny fahafolo taona ny homoleri katolika eto amin'ny université Ambrosius Moronina. Izay no lava fa dia mankasitraka mankatena amin'ny teny nataonareo teo mitodika taminay. Isaona sy nankasitraka ny arabanay ianareo andrindra moa nanome nitsozano na raha inavalobya vokatry ny fitiavana. Lehibe noho ny varitra mondana ary nidalasika noho ny ranomasina ny fitiavana
nandolonareo an'izay. Ka dia Andriamanitra manankarem-pahasoava no amaly izay nanavahanareo nananjananay fa enika izay monaitrinay dia sahiala misy ny omoneria anananay nanatosanany atao hoe izay fiombona sy fikombonana ataosika mankasitraka tompolahy mangateny